Ny perikopantsika moa amin'ity faran'ny taona ity dia ny hoe 20 taona nanompoana ianao miandry ianao ny satroboninahitra. Efa nahazo satroboninahitra ny fiangonana apokalipsy tamin'ny alalan'ny ray aman-dreny mpanorona. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika ary amin'ity sabatandroany ity dia ho hitantsika ao amin'ny Salamo 170. Salamo 170. Salamo 170 vakina manomboka amin'ny andinin'ny 10 ary atsahatra amin'ny andinin'ny 17. Any amin'ny pejy 500. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramandry eny ambony dia any amin'ny 170 ny fiankinan'ny olo-marina amin'Andriamanitra na dia mandalo faingana aza ny androny sady isehoan'ny fahatezeran'Andriamanitra. Andin'ny 10. 70 taona no andron'ny taonanay ary raha tahany mateza aza dia 80 taona. Nefa fahasasarana sy zavapoana no ny voninahiny. Fa mielina faingana izany ka lasa manidina izahay. Iza ny mahafantatra ny herin'ny fahatezeranao sy ny fahaviniranao araka izay tokony fahatahorana anao. Mampianarana ianisan'ny andronay hahazoanay fohendry. Miverena Jehovah mandra-pahoviana ary mba haneneno ny amin'ny mpanomponao. Vokiso ny famindram-ponao noho ny maraina izahay mba hihobianay sy hifalianay amin'ny andro rehetra iainanay. Mampifalianay araka ny andro nampahorinao anay sy ny taona nahitanay loza. Aoka iseho amin'ny mpanomponao ny asanao ary ny voninahitrao amin'ny zanany. Ary aoka ho aminay ny fahasoavan'ny Tompo Andriamanitray ary ampitoerao aminay ny asan'ny tananay. Eny, ny asan'ny tananay ampitoero izy. Izany tenin'Andriamanitra izany dia mbola tohizana ao amin'ny Lioka 1:20. Lioka 1:20 vakina manomboka amin'ny andinin'ny 15 ary mitsahatra amin'ny andinin'ny 430. Lioka 1:20 vakina manomboka amin'ny andinin'ny 15 mitsahatra amin'ny andinin'ny 430. Rehefa hita koa dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramandry eny ambony, ny nanambaran'i Jesosy ny handravanan'i Jerosalema sy ny hihaviany indray. Andinin'ny 15. Ary izy famantarana eo amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana. Ary ety ambonin'ny tany dia izy fahorian'ny firenena amin'ny fahaverezan-kevitra noho ny firondron'ny ranomasina sy ny fanonjany ka horeraka ny fon'ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany. Fa ny herin'ny lanitra dia hozongozonina ary amin'izany andro izany dia hita ny zanak'olona avy amin'ny rahona amin'ny kery sy voninahitra lehibe izy. Ary raha vao miandoha izany zavatra izany dia miandran-drà ka asan-drato ny lohanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo. Ary izy nanao fanoharana taminy hoe jereo ny aviavy sy ny azo rehetra. Raha hitanareo fa vao manaroka ireo dia fantatrareo ihany fa efa akaiky sahady ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo. Raha vao hitanareo fa tonga izany zavatra izany dia aoka ho fantatrareo fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho lany ity taranaka ity mandra-pahatonga izany rehetra izany. Ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina. Ary mitandrema fandrao ny fonareo ho vesara ny vokatry ny fisotroa-toaka sy ny fahamamoana ary ny fiahiahiana izao fiainana izao ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fandroka izany andro izany. Fa hihiatra amin'izay rehetra mitoetra ety ambonin'ny tany rehetra izany. Fa miambena ka mivavaha mandrakariva mba hahery ianareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona. Amaranana ny tenin'Andriamanitra dia ho hitantsika ao amin'ny boky ny Joda. Ity Joda ity moa dia toko iray ihany izy ity. Ka ho vakintsika manomboka amin'ny andinin'ny 17 ka mitsahatra amin'ny andinin'ny 20 farany.
joda vakina manomboka amin'ny andiny fahafito ambin'ny folo ary mitsahatra amin'ny fahadimy amby roapolo farany toy izao ny vaky ny tena eo amin'ny anaran'i jesosy fahatsarovinareo ry malala ny teny voalazan'ny apôstôlin' jesosy kristy tompontsika fahiny fa efa nilaza taminareo hoe izy amin'ny andro farany dia izy isy mpaniratsira mandeha araka ny filan'ny faharatsia-panahiny ireo no mahatonga ny fisarahana dia olona araka ny nofo ihany fa tsy mba manana ny fanahy fa ianareo kosa ry malala dia taovy izay handrosoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra ka mivavaha ao amin'ny fanahy masina ary tehirizo ny tenanareo ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra miandry ny famindram-pon'i Jesosy Kristy tompontsika ho fiainana mandrakizay ary amin'ndray fo ny sasany izay miahanahana ary ny sasany kosa sario avy amin'ny afo no famonjy azy ary ny sasany indray amin'ndray fo amin'ny tahotra ka makahalà na dia ny akanjo voapentipentin'ny nofo azy ary ho an'izay maharo anareo mba tsy ho tafitohina ary hametraka anareo tsy hanantsiny eo anolohan'ny voninahiny amin'ny firavoravoana ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ane ny voninahitra sy ny fahalebiazana ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay amen ho tahina ny tenin'Andriamanitra izay voalaza teo ao anatin'izany no ampanosotsika ny iray aman-dreny pastera ivavaka itsikara isotra an'Andriamanitra Jehovah'Andriamanitra raha io misaotranao no ny fitahina sy ny fanambinana izay nomenao anay ka mbola nafanay niatrika ity sabata farany taona ity nitondra ny vavaka farany ny fiderana farany izay azonay tanterahana tamin'ity taona 2024 ity raha dila zao andro zao dia efa taona vaovao indray no diavinay ko dia misaotranao zay no ny fanambinana sy ny fitahina rehetra izay nomenao anay nandritry ny taona iny ary dia mbola nafanay nijoro mahatoky teo anatrehanao tamin'izany fanatitra sy fahafolo-karena izany na dia teo azy ireo fakapana maro samihafa teo azy ny fahasiaranana maro samihafa dia tsy mbola diso sabata izay ka tsy nitondra izany teo anatrehanao araka ireny fitahina sy ny fanambinana reny ary nomenao tokoa zay tompo dia nitondra amin'ny mpifaliana ko dia atolotra ianao ny dera sy ny atra sy ny voninahitra mandrakizay laza Jesosy hoe raha tonga ny zanak'olona moa hita finoana va izy dia hitanao tompo ny finoanay nahazoanay nitondra izany nandritry ny taona ary tsy amin'ity taona ity ihany fa hoy ny baiboly eo ka toky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omenanao ny sady voninahitry ny fiainana ko dia atoky eo anatrehanao tokoa zay tompo vavolombelona ny lanitra ray manontolo amin'izany vavaka taona izany nahitany izay narotsakay avy eo amin'ny posinay fa tsy mifandahatra aminao zay tahakan'ny Abrahama tsy mba nifandahatra taminao fa rehefa niteny ianao dia nakatoy ny teninao izay dia tahaka izay nataonao tamin'ny Abrahama koa na hitahinao sy ny taranakao aho ianao Jehovah amaro ny taranakao aho ary hita zay manisy soa anao fa hanozona zay manisy ratsy ianao dia ho ataonao amin'izao fiangonana zao koa na izany teny izany ka hivoaka mpandresy izay raiso ampifaliana ary tompo mba ho antra-kasirana amin'ny seza fiandriananao zany fanatitra zay natolotra izany ta io nivoakanao zay tsy mba nanaka tolotra tondra-mbavaka koa zay zay mbola ao anatin'ny fakapanaka tsy mbola miorona amin'ny fahamarinana ny amin'izany mba omenao fandresena indray mity taona vaovao ity ko dia atolotra ianao ary Jehovah ny dera sy ny atra amin'ny voninahitra mandrakizay dia mitenena ary fa mihaino indray zay amin'ity sabata ity na ato atokantrano ato na ity ambony fiarakodia mandrezany afatra izany ny anaran'i Jesosy maty ny levina araka ny soratra masina no angatana izany amen eny ary mahazo toerana isika voalohany indrindra dia miarabantsika rehetra tratro ny taona
satria amin'ny ora zay andrenaisanay zao toroteny zao a dia efa maty ny masoandro ary efa lasa ny taona 2024 fa efa taona vaovao tsika mihaino ity afatra miangy avy eto Antanandrano ity ato tokantrano ato aty ambony fiarakodia tsika ato anaty fiangonana ato mihaino toroteny tsika ty eran'ny Madagasikara atra ty ampitan-dranomasina ty a dia fifalena ho anay avy eto Antanandrano nefa miarahaba tsika sady nivoaka mpandresy tamin'ny taona 2024 iny taovy mafy ny aleloia dia andeha koa mba hitehaka mafy tsika ato tokantrano ato taovy mafy koa nitehaka taovy eniny manodidina rehetra efa mifampiarahaba tratry ny taony tsika halleloia mahafinaritra satria mivoaka mpandresy itsika dia hiditra amin'ny taona vaovao a isika zany ka rehetra amin'ny taona vaovao tsika dia efa misy ny perikôpantsika ny teny fanevantsika amin'ny taona vaovao iny mahafinaritra dia mahafinaritra lay izy ho an'izay mbola tsy nahazo zany a dia mba maka ny anjarany ao amin'ny foibe ao zany fa ovakiko lay izy mba ho fantatritsika rehetra manerana ny nosy atratia ampitan-dranomasina eran'ny Madagasikara fa dia tahaka izao a ny teny fanevantsika indray amin'ny taona vaovao ity eno tsara ary zany dia hahamaro ny taranakao aho ho tahaka ny kitana eny amin'ny lanitra ka omeko ny taranakao ireto tany rehetra ireto. Genesis 2:20 tapany voalohany. Hahamaro dia maro ny taranakao ho tahaka ny kitana eny amin'ny lanitra aho hoy Jehova ka omeko ny taranakao ireto tany rehetra ireto fa tsy omeko ny sinoa. Fa omeko ninona izy taranakao. De samy miomana daholo zany fa manomboka amin'ny taona 2017 io miditra ny 20 taona faharoa dia maro niteraka akambana ary na dia tsy miteraka azy dia azo taranaka manomboka amin'ny 20 taona io na ny momba aza dia hiteraka amin'ny taona io eny aza fa na dia fa antitra ary ianao tsy nahazo taranaka efa manomboka amin'ny 50 miakatra dia aza mihafahafa raha misy mampiakatra fa tsy maintsy ho tafakatra ny zanaka avy amintsika satria amaro dia maro ninona izy taranakitsika ko dia tonga amin'le fitenin'ny Betsileo izy ty hoe vilo mariko mahereza le mahitako mamileza mba azo taranaka maro amin'ny 20 taona manaraka tsodrano avy amin'iza zany hoe maro ny taranaka zany dia ina moa nampatonga ny Jehova ilaza tamin'ny Abrahama hoe amaro dia maro ny Isaka hoe amaro dia maro ny taranaka ao satria Isaka io resahany io satria Rebeka vadin'ny Isaka vehivavy faran'izay tsara tare nefa momba i Rebeka dia rehefa tena nivavaka mafy Isaka tateoriana dia nahazo taranaka ihany i Rebeka ka niteraka ny Jakoba sy Esau dia nanome tsodrano amin'izay Jehova hoe amaro dia amaro ny taranakao azy zany ka ho antsika izay efa manana tokantrano nefa mbola tsy nahazo taranaka efa nivady tsy haiko 5 taona 10 taona 15 taona 20 taona aza matahotra fa zany ny teny fanevantsika amin'ity taona ty amaro dia maro ninona ozy izy ny taranakao ko dia mahereza miasa tany fa ho maro ny taranaka rehefa vokatra ny saha ka dia mahafinaritra zany fa ovitintsika vetivety nyresaka tsika tamin'ny herinandro dia fa aveo tsika miditra amin'ny vakiteny ny resaka tokantrano ny resaka fanambadiantsika tamin'ny herinandro dia nyresaka ny tantaran'ny
tantaran'izy moa ndray satsika tamin'ny herinandro io tantaran'ny Isaka nangata Isaka nangata bady. Dia ny tapany faharoa tamin'ny toriteny iny dia natao hariva teny Ambohimanambola, parasina Ambohimanambola. Zany hoe maro tamintsika zany tsy naheno azy fa dia nampinonona fotsiny tsika. Dia rehefa neritreritra hoe amin'ny famitinana amin'ny sabata ho avy zao dia mba atao fantariny rehetrarehetra ny afatra, satria efa mandeha ny baiko ato hoe hiamaro dia hahamaro ninona ao izy ny taranaka ao. Ka izany taranaka zany dia fantatra na ny endriny na ny fitafiny na ny anarany, dia fantatra hoe iny ny taranako, iny ny taranakay, na dia maro ary dia fantatra hoe reto daholo ny taranakay. Ary efa mivory reo taranaka reo fivoriany zanakam-pelezana dia mifankafantatra hoe ry ranina, ry tantinina, ry ny kozinako, ry ny kozainko, ry dadabe, ry tonton, sy ny sisa fantatra zay. Dia nresantsika tamin'iny zavatra lehibe tamin'iny aloha dia verina foana ny hoe aza makavady any amin'ny hafa firenena anao ho Isaka, hoy Abrahama mantsy an'ilay mpanompony ho an'ny zanany Isaka, fa mba ndray fiaviana amiko ihany, ndray fianakaviana amiko, ndray firenena amiko ihany no akanao vady. Dia lasa tokoa nandeha zany ilay mpanompony Abrahama, ary rehefa nandeha izy hitady ilay vady dia naka famantarana. Ahoana moa no alalako izy ny vehivavy vadanyity zanaky ny patronko ity? Dia nanao famantarana izy hoe zay mampisotro rano aho manome rano aho eo am-patsakana, ka manome rano an'reto rameva be da be etiko reto. Zay ny famantarana lalako fa hoe izy ilay ho vadiny zanaky ny patronko. Dia nitranga tokoa zay, ary vehivavy ray ihany nanao azy, dia Rebeka zay voalaza fa vehivavy tena tsara tare. Ny baiboly rehefa milaza hoe tsara tare dia tena tsara tokoa zay. Ary raha mba nianaranao ny voasoratra amin'ny baiboly hoe tsara tare anao paster Maiola dia tsisy miady hevitra amin'izay intsony. Fa zao nakana famantarana. Dia anjarantsika zany ho antsika zay mbola tsy manambady ny tanora, maka famantarana. Raha iny no vadiko dia tsotra fotsiny famantarana ny alalako io vadiko iny, faran'izay tsotra tiano angatako asianao amiko Jehova. Zay anankiray mangataka famantarana. Dia ny faharoa nresantsika tamin'iny koa dia ny hoe zanajovy moa ianao, fantaro ny fiavian'ilay sy ny ray aman-drenin'ilay sy ny toerana misy azy sy ny fiangonana misy azy, fantaro. Hadidiny ray aman-dreny ny mamantatra an'izay, fa ianao koa amin'le olona rahanao koa dia efa fantaro koa izay. Aiza ianao no petraka, iza ny ray aman-dreninao, aiza ny tanindrazanao, inona ny fiangonanao. Ny ray aman-dreny sy ianao zay akavady dia tokony malala an'izay koa, satria manahirana any andevona any Zimbabwe. Satria raha nambady olona avy any Zimbabwe ianao zany dia any ve ny andevona, ny afarany raha tsy afaka mandevona any ianao dia tonga amin'ny fasandrazana ny faty fa mijanona eto Madagasikara. Ka ilaina fantatra zay. Dia ny zavatra nresahako koa tamin'izay ilaina dia ilaina koa ny mahafantatra ny taona ny olona ho vadinao. Tokony ho fantatry ny mpifankatia tsara ny taona, satria io elanela taona io dia tena manahirana be rehefa afaka 20-30 taona ny vadiana. Dia ny torohevitra nameko ny tena tsara indrindra ny ampovoany 10 taona latsaka kely na 10 taona mahery kely, ny elanelan'ny taonanao sy izay olona alainao vady, satria ny taona dia mampiova ny olona tsirairay avy, ary ny vehivavy dia matetika malaky antitra, malaky miova raha oharina amin'ny lehilahy. Satria nahoana vehivavy tsyna mavesatra izy mitondra zaza, miteraka, mikarakara ny zanany, ny ao an-tranao, mbola pin'ny olana ao amin'ny tokantrano, olana ao amin'ny vady, miditra ny lehilahy sy ny sisa, ireny zavatra rehetrarehetra ireny dia mampalaky antitra n'ilay vehivavy. Ka raha mifanakaikikaiky ny taona
dia afaka 3 taona raha ela le lehilahy tsy miova le vehivavy ohatra ny efa bebe ao an-trano dia manosika ny lehilahy amin'le tanora mbola miakatra rehetrarehetra reny lasa izy mandeha hoe efa bebe ny vadiko dina zany tiako atongavana ho atsika zay anambady zany ny taona dia efa mba jerijerevy ihany hoe ahoana ny taonanao manao ahoana ny taona dia ny tsara 10 taona ny tsara tena tsara 10 taona ny elanelanao sy ilay vehivavy alainao vady dia raha farafa betsany 7 taona zandrinao 7 taona izy farafa betsany izy zokinao 10 taona le lehilahy farafa betsany satria raha be loatra indray le taonan'le lehilahy ohatra zany le lehilahy efa 10 taona le vehivavy mbola vao 20 taona no alainao vady raha be indray izy amin'izay fotoana zay satria nahoana afaka 20 taona io vehivavy io mbola vao 30 taona ianao efa 80 taona efa tsy dia mahavita miasa tany firy-tsony zany 80 taona zany dia tsy azo atao mihoatra be loatra ary tsy azo atao fanakaiky ny taona anankiray koa ty eo koa ny habe tsy mety koa ny mpivady raha ohatra le vehivavy lava be sady ngeza be nefa le lehilahy sady fohiny kely tokony mitovitovy ilay lehilahy sy ilay vehivavy ary ny tena tsara dia le lehilahy ngeza noho ny le vehivavy le bebe kokoa noho nylay vadiny ny lehilahy dia farany a ny mari-pahaizana koa tsy mety raha tsika lehilahy diplôme tsika BPC nefa ny vadintsika dokotera fa dia enao no mitaiza zaza sy mipasoka sy manasa lampanjaza zao fiarahamatoa miasa lasa izy indray ny lom-pianakaviana maninona anao zany mamelona anao fa tokony mitovitovy ny fari-pahaizana sy ny fahalalana koa zay vao mivadika io toromarika daholo zany fa tsy voatery hoe tsy maintsy ho feno 100 isan-jato fa toroko tsika mba hampilamina anazy dia anjaranareo tsika tokantrano tanora zay anambady dia efa jerevy zay fa ho an'izay efa manambady moa efa mitovitovy taona izy satria tsy nalala an'izany dia efa nanambady tsy maninona zany nazokinao ry le vadinao dia karakarao fotsiny mihetsikatsera matoa mba tsy alaky antitra zany dia aza drodroana amin'ny krizy eo koa le vadinao amin'le lehilahy zany alaky antitra fa mba meo tambitamby meo fitiavana izy dia mba tanora lalandava say mba mikarakara vatana koa le vehivavy mikarakara volo mikarakara sofina mikarakara tarehy karakara tongotra satria velo vakivaky ny tongotra niny meno vaseline sy ny sisa mba ampilamina anazy fa ny lehilahy tena tsy miova sa tsy marina ve zany za zao eritreretinareo za zao hoe za zao efa ho 7 taona zany za zao dia raha ohatra zany ny vadiko 7 taona na 9 taona na zoky taona dia ahoana ny poziny zany ramatoa zany atao kaikiko eto ahoana poziny zany ka za zao no manao exemple an'izany satria hitako le izy zany dia efa niainana le izy dia ampitaina amintsika tanora satria teny fanevantsika mitaona ho avy io hamaro dia hamaro ninona ao izy taranakao ka itsika tanora reto ne no aviny zany na marona taranaka zany dia mahereza mamokara fa zay mibaiko ny Jehovah hamaro dia hamaro ninona ao izy taranakao zay izy niarano fa niara-panahy kosa dia manao arak'izay tratra ny fiangonana rehetrarehetra tsika tsiraray avy dia irosontsika famelabelarana ka ofitiny kely zay voaresaka teo noho izany araka ny teny fanevantsika amin'ity taona vaovao ty hamaro dia hamaro ny taranakao hoy Jehovah entanina ny fiangonana rehetra mba hiasa amin'ny fanompoana an'Andriamanitra mba sady mamokatra ho tokantrano mamokatra ho am-piangonana dia iseho amin'ny voninahitra an'Andriamanitra ho azy eny dera sy voninahitra mandrak'izany anderitsika hiditra amin'ny afatra sy mivaky teny salamo fa 7 tsika salamo fa 7.
Shalom fa sivy folo. Raha mamaky an'ity Shalom fa sivy folo ty tsika dia miresaka izy hoe fitopolo taona no andro ny taonanay ara-tahiny mateza aza dia 20 taona. Nefa fahasasarana zavapoana ny voninahiny fa mielina faingana izany ka lasa manidina izay. 12 mampianaranay anisan'ny andronay azahoanay fo endry. Zao no afatra ampitaina amintsika amin'ity faran'ny taona ity. Rehefa faran'ny taona ohatry zao dia fanao ny orinasa na ny magasin lehibe reny na ny ministera asa-panjakana sy ny sisa reny ny manao bilan, manao jeritodika ny amin'ny lasa dia mijery ny ho avy indray. Zay le hoe mampianaranay anisan'ny andronay. Za zao hiditra 7-20 taona. Isika hiditra amin'ny faraky amin'ny 20 taona. Mankalaza ny 20 taona. Dia zay le mampianaranay anisan'ny andronay fa raha tahiny mateza izay 70 na 20. Fa raha mihoatra moa dia efa fahasoavana tombony anao manokana mihoatra ny 70 sy 20. Ka le hoe mampianaranay anisan'ny andronay dia efa mijery ny tany aloha inona moa zany ny vita tao anatin'ny 0 taona izay, ary inona no tsy vita, dia inona no ezaka atao indray mandritry ny 20 taona manaraka. Raha ny teny fanevantsika zao tao anatin'ny 20 taona itsika dia mamarana ny taona lohateny isam-bolana amin'ilay teny faneva io dia ny hoe 20 taona nanompona ianao miandry ianao ny sady boninahitry ny fiainana. Dia arabaky teny mihitsy izy io tamintsika, arabaky teny mihitsy hoe 20 taona nanompona isika dia nipoitra iny tany amin'ny collégium iny hoe io ny 20 taona io ny toerana omby ny olona, dia io ny olona atao tonga ao 20 taona, ary hoe miandry ianao ny sady boninahitra dia natao arabaky teny mihitsy ilay izy hoe tapotra ny taona alohany nataperana ny taona dia nomena antsika ilay sady boninahitra, mena antsika ilay voninahitra, ary ilay voninahitra nomena antsika dia tsy voninahitry ny olona anankiray fa dia ny voninahitr'Andriamanitra mihitsy, ary ny fiangonana mihitsy no nomena ilay voninahitra. Ary ilay maro voninahitra nomena dia mbola misy ambaratonga io, misy hoe ordre de mérite, misy hoe chevalier de l'ordre, fa ny antsika tonga dia ndeha commandeur. Zany commandeur zany misy maramila manamboninahitra ny resaka hoe amin'ny klasin'ny maramila zany commandeur zany izy dia général ambony afaka micommande maramila 12 000. Zay vao mahazo an'izany général manana commandement eo amin'ny 12 000 militaire eo. Dia tsika amin'izay ny atsika efa nihoatra lavitra tokoa satria ny tao amin'ny collégium moa tsy 12 000 tsony fa efa 60 000 angamba ny taona, 70 000. Dia nasehon'Andriamanitra hoe iny ny voninahitra omeko anareo, anehoako ny voninahitra eran'izao to. Dia ity Isaia 7:70 ity zany afatra izany. Isaia 7:70, Isaia 7:70 vaandininy voalohany ka hatramin'ny 7. Ny ampanompon'i Jehova zay voatendry amoro sy amonjy ny Israely sy ny firenena rehetra, mihaino ary nosy ary tongolany sofinareo ry firenena lavitra. Jehova efa niantso hatrany am-bohoka, hatry ny fony aho mbola ataoko kiboneny nefa nankalazainy ny anarako. Alleloia. Io zany le anarana maiolona, mbola tany kibo zany dia efa tao le anarana maiolona, mail plus holy
mpitondra afatra ninona ozy izy mbola tany ekibo zany a de efa fantatro nankalazaina ny anaranao ary nataony tahaka ny sabatra maranitra ny vavako tao amin'ny aliko ny tanany nanafenany ahy ary nataony zanatsipika voalambolambo tsara tao amin'ny trano zanatsipika no nanafenany ahy taony tahaka ny sabatra maranitra ny vavako de jerevy reny resaka mandeha na amin'ny radio na amin'ny télé na amin'ny gazety ny olona manontany atsika ireny misy fanontaniana faran'izay tena hoe nomanin'le olona faran'izay sarotra mihitsy hoe tonga de kenda io fa tsy ahita valiny amin'ity fa na inona fanontaniana petraky ny olona mbola tsy vita akory ny fanontaniana efa misy valiny 3-4 atao misaiko ato izay no mahatonga azy io hoe mbola tsy vita akory ny fanontaniana de fa voavaliko le izy nisy nanontany hoe fa maninona koa nareo ny mahazo ny commandeur de l'ordre national fa inonareo ny mahazo an'iny sady mitefitefiko no hitanao tonga de feno fankalana sy velipelonana be maninona nareo ny nahazo an'iny de nyvaliko hoe fa naninona nareo ny tsy nahazo toy izay nahazo indray no nanahirana anareo fa ianareo tsy nahazo to tsy nahataitra anareo fa naninona ianareo no tsy nahazo fa izay nahazo indray no nanontanianareo de izy indray sasany la mpamita bahoaka e mpaminany sandoka e zao de ho indray ny valiny hoe ianao zany endry noho ny ministèren'ny polisy satria mandalo enquête de moralité zany mahazo maro-boninahitra zany any amin'ny polisy ina dikany hoe enquête de moralité ny adiadina hatrany amin'ny fakany zay lalana nandananao sy ny asa vitanao rehetrarehetra tany zany avy eo manao soniny ministre ny polisy avy eo miakatra amin'ny intérieur ministèren'ny intérieur manamarina koa premier ministre ny ministre ny intérieur de mbola manamarina hoe marina daholo reo sy ny dossier rehetra fa ty olona ty de olona mbola tsy ny sazy mbola tsy mpitondra fivavahana mbola tsy ny gadra na tsy mbola namono olona na tsy mbola nanao an'izao sy ny sisa de vita zay makany amin'ny filohan'ny mpanjakana am'izay any sony farany zany hoe mbola mandalo ny mpanolotsaina ny président république rehetrarehetra ao na tianao na tsy tianao na mahazo anao na tsy mahazo anao mbola mandalo ao de mbola manapaka hoe ahoana io président ny tompony teny farany hoe omena sa tsy omena izy manao sony farany de matsen'le olona de enao zany ny endry no ireo olona manam-pahefana rehetrarehetra reo tsy voafitaka pasteur moela fa de enao ihany tsy voafitaka enao ny tsy voafitaka de io le lazaina hoe nataony sabatra maninona ny vavana izy nataoko tahaka ny sabatra maranitra nataony tahaka ny sabatra maranitra ny vavako tao amin'ny aliko ny tanana nanafenany ahy nataony zanatsipika voalambolambo tsara ary tao amin'ny trano zanatsipika no nanafenany ahy jerevy tsara reny fanafena sy ataony fahavalo atsika reny impiriny efa accidenté tamin'ireny fiarakodia reny fa izy niaro anao sy ny tantana ny dianao hatramin'izay ka na de teo aza reny fahavalo rehetrarehetra reny firy reny olona demoniaka reny laza fa efa nitifitra fa nagaga tsy navo sasany azy efa mitondra antsy mihitsy eo ny loha de efa nindrona fa tsy tafiditra ny antsy tao mifoy be tao zany ny fahavalo zay tena potika anao amin'ny lafiny rehetra nanaovana antsika tamin'ireny 2012 reny nandorana ny fiarany fikambanana ireny guerre civile ny takina tamin'ireny hoe raha vao miantso vahoaka koa satria misy vahoaka andamosy ny pasteur maiola de guerre civile de mora fotsiny mandoto azy satria hoe sao de ilatsaka ho vidinao ka nahirana de mbola voanitranga voatsy ela koa enitsika tamin'ity herinandro ty na tamin'ny herinandro lasa teo le soketaina hoe manonga mpanjakana miaraka amin'ny filohan'ny tetezamita sy ireo général maromaro voatanisa ireo de pasteur maiola koa ao anatiny de ny fiaran'ny 4 ny apocalypse nitondra nireo olona reo tany Tomasina fantatra manam-pahefana sy ny fanjakana rehetrarehetra zany ka de mbola zany fanonganam-panjakana zany foana ve no atao hoe tsy sisy fahapary tao ty de za koa nanaparitaka an'izany tsao zany de nidra tao amin'ny radio Antsiva tamin'ny zoma atoandro sa moa laka misy atoandro i
laka misy msy laka misy atoandro de hoe ny tomobilany apokalypsy iny 4x4 fotsy sy manga daholy de ozy izy le mpanao gazety hoe ny ASVM koa ngeo izy manana 4x4 mbola tsy tapitra akory ny teny de fa ozy aho hoe ka ny ASVM mainty ny azo ny loko no hafa ny apokalypsy manga tonga de tsy nateny tsony garo iny je ka mariny zany ka de misy an'izany ve de tsy tonga de ndeha raisy-potsiny tsika na zary afaka hitoroteny eto fa io le fanafiana alefa rehetrarehetra satria manakaiky indray le fifidianana de atao indray zay analana baraka atsika anapotehana atsika fa zany teny tamin'ireo olona reo zany teny tamin'ireo olona reo ireo mpivavaka apokalypsy ireo ane ka tsy tombotsoa ara-nofo na resaka fisehosehoana fa nen'ireo mpivavaka apokalypsy ireo tena conviction totale efa raha mikorina ao aminy zany hoe Jesosy maty atsasaky ninona atsasaky ny herinandro zany ka nao vononao reo olona reo tsy miala am'izany reo olona reo ary reo tsy matahotra fahafatesana izany na o alainao baraka reo nao potenao ataonao iny reo olona reo efa nanao sonizy eo amin'ny loko fotsy sy manga io fa ajerevo tsara fa 2013 ary tsy tanteraka fa vao mainka namafisiny amin'ny fotsy manga satria conviction fa raha mikorinao anatiny ao zany hoe fahadiovana fahamarinana fandresena izany zany hoe avy ny lanitra ka tsy takako fa zay mbola hoaiza hiakatrano ka na ataonao inona reo olona reo na ataonao inona nao vononao efa milatsaka ao anatin'ny fontsinysainy zany hoe oka tokatra amin'inona ianao fahafatesana de omeko anao ninona sady boninahitry ny fiainana ka na inona fanaratsiana sy fanapitenao sahirana am'izany ianao ary de toy izy ny atony izy ao nylazana azy ny andiny fahatelo ary hoy izy tampoko mpanompoka ianao ry Israely eo Isaia 49:3 ary hoy izy tampoko mpanompoka anao ry Israely eo zay entiko mampiseho ninona ozy izy ny voninahitro de ozy indray ny sasany voninahitry ny tany de zay styavana olona ho levona sy hoarafesiny rehefa voninahitry ninona ny tany nanomehan'ny voninahitra fa tsisy Andriamanitra hiditra ny an-danitra koa hanome mari-boninahitra anao na anjely fa ireo fanjakanareo nataon'Andriamanitra fitaovana hanehoan'ny voninany amintsika araka ny toko sy andininy io halleluja aona tsara nylazany azy tato ozy izy ary hoy izy tamiko mpanompoka ianao ry Israely eo zay entiko mampiseho ninona voninahitra zay nylazaiko hoe tsy zaho a nomena voninahitra fa itsika fiangonana ray manontolo ereto de meo voninahitra lay mpanjaka ny mpanjaka halleluja de zao afatra ho atsika fiangonana maneran-tany satria le zay hoe mampianaranay anisany andronay fa 70 na 80 zay manao bilantsika de mijerinao avy mampiavaka atsika amin'ny fiangonana rehetra de nenazava lay loko tamin'ny voalohany izy bleu ciel sy fotsy fa zao izy nenazava nena mirapiratra kokoa bleu roi sy fotsy io ny fitafiana nomena atsika de miditra amin'ity taona vaovao 7 ity tsika de manentana atsika fiangonana rehetra am'izay itovy daholy am'izay a ny lokon'akanjotsika eran'izao tontolo zao amen amen samy manao ezaka ny tsiraray avy mba samy ho bleu roi zao mahafinaritra zao ty Tanan-drano fa ny fanaka ato amin'ny tempoly de fa sarona lamba bleu roi araky ny soratra masina de mahafinaritra be ny mahitatsika hoe saronana bleu roi de tokony ezaka isika izany anatanteraka an'izay itovy indrindra rehefa isaky ninona ny sabata jerevo tsara
tamin'ny famezam-boninahitra tao palais de sport iny ho an'izay afaka nandeha nahita mivantana zay tsy afaka nandeha nijery télé tamin'ny télévision. Nisy maramila tonga tao sa tsy nisy ozy maramila manam-boninahitra io raha vao mahazo an'io commandeur io nao izy de raha vao misy maramila mahitanao tonga de manao salut izy mame voninahitra mon commandant tonga de mame voninahitra vao mandalo ianao ka hita niny insigne aminao iny tonga de manao salut na général ary na ina mahitanao de manao salut anao izy. Zay ny lalàna amin'ny tafika na polisy na gendarme na maramila fa jerevy le maramila atao samy nanao kiraro zareo mitovy ny lokon'ny kiraro mainty daholo fa mbola misy fotsifotsy miakatra amin'le kiraro iny zay vao le tenue de militaire iny de mitovy daholo le lokon'le fotsifotsy fa tsy hoe nisy fotsifotsy ohatrany bezibezy na nisy fotsifotsy ohatrany blanc cassé sa tsy haiko na nisy fotsifotsy ohatrany fa tonga de mitovy le fotsy mitovy koa ny lokon'le tenue rehetrarehetra samy nanao satroka mena daholo ary samy nanao gantanana fotsy. Ahoana moa le fomba mibaiko nazy teo manino atolory sokafo ny lanonana ozy izy efa inareo le ira sokafo ny lanonana malarive tsangano tany hoe zerina eno anazy hoe zay neny teo efa misokatra neny lanonana amin'ty 20 taona ty sokafo ny lanonana sokafo ny lanonana sokafo ozy izy ny lanonana de hoe atolory niaraka nanina dolo le maramila tonga de niaraka nanandro tantanany dolo fa tsy misy sasany nanandro tantany ry de sasany terikio na hoe ny sasany mihoatroatra lamosina nefa hoe atolory de ty mbola mihoatroatra lamosina ihany ato atolory le ty ako aloha mbola mangididy afa misy parasy le atao amin'ny anina tao niaraka nanolotra aitsano de niaraka naninona dolo koa niaraka nanitsana tovy ny satroka nitovy ny gantanana tsofina ny clairon de vao nitsoka ny clairon de fa za loatra ny tena tao anatin'ny foko tohatra nefa mahita zavatra tsy hitako zany hoe ay zary zany amen hoe ay zary tena niaraka de amy manomboka amin'ty 20 taona ty zany ezakitsika satria ny masony olona le faiza daholy aty amintsika ny masony olona rehetra de ezakitsika mba anao amin'ny fitafiana alalan'ny olona atsika hoe tena mitovitsika de manomboka amin'ty taona 17 sy 20 ty makany zany dia miova trany io fitafitsika io fa reny fitafitsika reny tsy arina azotsika anaovana reny andavanandro fa le hoentsika mivavaka de ataovy tena mipetraka tsara lay fitafiana zany satria io ny zava-dehibe hoentitsika mampiseho ny voninahitr'Andriamanitra atao anatin'ty 20 taona ty satria izy hoe zaho izay ampisehoko ny voninahitra ozy izy de enao nefa nofidiko sy mpanomboky Israely eo anehoako ny voninahitra de rehefa nasehon'Andriamanitra tamintsika zay voninahiny zay de ho asehontsika eran'izao tolo izao de mazava ho azy mazava ho azy fa nadiny fitafiananaovanao iny aza de fa lasa arofanina ho atsika raha vao mbola tsy maty ny masoandro nefa mividy zavatra kafe sy juery ianao manao fotsinina tonga de hoainina be mihitsy hoe fa ngam mividy zavatra amin'ny andro sabata indray le apoky de na ianao ary lasa misy fiarovanao anao iny hoe raha vao manao zavatra hafahafa amty akanjo ty efa ny masony olona efa maninona na efa mijery anao ary tsy manonga-panjakana efa lazain'ny olona efa maninona manonga-panjakana vao maika hoe hitany tokoa anao fa iny fa manongana vao pirofony rehetrarehetra de samy mba miezaka daholo zany tsika hatramin'ny zazakely za tena mahafinaritra mihitsy mahita zazakely tonga de ny akanjo anaovany foty sy manga fa raha vao mirava ny fiangonana lasa marron sy beige indray ny lokon'le akanjo tonga ho tokotany ao tratran'ny vovoka satria de misy mbovoka ao izy asehotsika tsara zay zavatra zay le firaisana mijery ny lasa mibanjana ninona ny hoavy de eto fa manafatra amintsika fiangonana eto Antanandrano zany efa voatafo ny fiangonantsika ao
be voninahitra ny tompo aloha fa zava-dehibe ny asa vitantsika ny amin'izany. Atotsika manao paroasy efa tena mafana fa tsy azo iainana mihitsy fa tsy omby. Anoezaka mafy zany tsika amin'ny fiangonantsika io ka amin'ny paroasy manaraka farafahakeliny mba amin'ny paroasy manaraka na afaka 3 volana dia efa mba anitsika manao paroasy zany mba fa vitatsika le toerana mba afahantsika mivavaka satria fa nahazo tafo zany mba tsy sisika ohatr' zao intsony dia mba hosatarana amin'izay le izy dia mba samy manao ezaka arak'izay tratra isika mba anafaingana an'ilay asantsika amin'ny fiangonana io satria ny mason'ny olona zao fa manomboka mijery eo daholy hoe nahazo commandeur areo dia mitafo ny fiangonana dia ozy ny olona hoe Andriamanitra ve ny momba azy koa tsy avitany an'izany ka dia mena voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Halleloia! Zay no ela mampianaranay anisany inona ozy izy ny andronao sisa tavela io zany inona ny mba ataonao an'Andriamanitra koa, inona ny ezaka sy azakazaka ho ataonao an'Andriamanitra amin'ny andro sisa tavela. Za zao mbola misy 13 taona vao 70 taona ary raha zao ny fandehany raha vao karakara tsara ny vady koa mbola ohatr' zao ihany afaka tonga ny 70 sy ny 80. Dia mba milaza amintsika vehivavy mba karakarao ny vadintsika indrindra reto olona efa manomboko lasa reto. Mba karakarao izy ireo mba ho tanora lalandava mba hatratra 70 sy 80 taona ary ho tonga hatrany amin'ny 100 taona. Amen, amen. Dia sy vitehaka mafy zany ry vehivavy. Samy mikarakara ny azy karakarao tsara. Faza vela ho karakarainy ny hafa. Zao na lolo. Tena metanora mihitsy ny lehilahy rehefa vao karakara. Fa rehefa ny lehilahy ny voavoan'ny avinavina sy monjomonjo sy ny lela lava ohatra anao dia mitsana ohatra ny fenantitra ny feny na ny saina aza reraka izy vao karakarana tsara ka ilaina zay fikarakarana tokantrano zanaka sy vady izay. Anderitsika hiditra amin'ny afatra sy mivaky teny. Salamo fa 70 tsika. Salamo fa 70. Ny salamo zay efa ndraisantsika teo ny amin'ny hoe mba manao jery todika ianao ny amin'ny lasa dia mijery ny ankehitriny dia mijery no hafa fa andehantsika hivadika aty amin'ny Luka le vaky tenintsika tamin'ny vakin'ny mpamaky teny vao eo. Izy moa narany lolona namaky azy teo iny lolona Jacquelin tamin'ny salamo ny vakiny voalohany dia ato amin'ny Luka indray zany sika zao. Le lohateny ato dia ny hoe ny nanambarany Jesosy ny andravanany Jerosalema sy ny aviany indray. Dia manomboka amin'ny 520 tsika fa ho raisiko kely ty 520 ty dia hivadika any Matthieu 4:20 tsika fa verset synoptika io dia anankiray ihany fa tsaratsara kokoa ny itondrantsika azy ary amin'ny Matthieu 4:20 fa le Luka 4:20 dia misy resaka toy izao. Ary izy famantarana eny masoandro sy ny volana ary nikitana ary ety ambony tany dia izy fahoriana firenena amin'ny fahaverezan-kevitra noho ny firondron'ny ranomasina sy ny fanonjany ka ho reraka ny fon'ny olona noho ny vatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambony tany fa ny herin'ny lanitra dia hozongozonina. Ary amin'izany andro zany dia ahitany zanak'olona avy eo am'rahona mikery sy voninahitra lehibe izy ary raha vao mandoa zany zavatra zany dia miandrandraha ka tsy andrato ny lohanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo. Misy kody apokalyptika kely ity lay 520 ty. Izy famantarana eo amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kitana ary ety ambony tany dia izy fahorian'ny firenena amin'ny fahaverezan-kevitra noho ny firondroan'ny ranomasina sy ny fanonjany. Ilay hoe ety tany dia izy fahorian'ny firenena amin'ny fahaverezan-kevitra noho ny firondroan'ny ranomasina
sy ny fanonjany dia ho reraka ny fon'ny olona no ny fahatahorana sy ny fiandrasany zay zavatra ho tonga ambonin'ny tany. Ina moa ny kodin'ny ranomasina? Vahoaka, firenena. Ho reraka ozy izy ny fon'ny olona no ny firondroan'ny ranomasina. Raha mijery vaovao tsika amin'ny televiziona dia mahita ny ady atrano ao Syria, Bashar al-Assad. Firenena iray fa tena miady mifanafika mihitsy. Ny ankilany ny fitondram-panjakana ara-dalàna eo toanan'ny Sovietika. Fa ny andaniny ny vahoaka mikomy amin'ilay fitondrana ka nahazo atao hoe karazana ohatrany hoe province vitsivitsy ao amin'ilay firenena. Raha raisitsika eto Madagasikara ohatra zany dia hoe fanjakana ara-dalàna eto Antananarivo. Fa nanao déclaration maleo tena faritany de Gaulle hoe zay dia aleo tena, tsy miakina amin'ny Antananarivo intsony. Zay koa dia aleo tena ozy izy ny ane miaraka amin'ny Tomasina koa fa tsy hiaraka amin'ny Antananarivo. Zay koa izy Majunga aleo tena fa tsy hiaraka amin'ny Antananarivo. Dia ataontsika hoe Antananarivo Fianaratsoa toera zany no niaraka amin'ny fanjakana ara-dalàna. Tovitovy tany amin'ireny 2002 reny zany. Dia avy amin'izay zany ny fanjakana fohy be nanafika any Tomasina, any Majunga, any de Gaulle, an'ireo maramila ireo. Dia tsy ny maramila zay sy le mpitarika amin'ny komy no nitafiana fa tena le tanàna nzareo mihitsy ny olona sy zaza moambehivavy, ny trano dia nizerana bomba ny tifirina rehetrarehetra. Dia zay maty any maty, zay mahazo azy any mahazo azy. Fa reto mpanohitra reto indray nefany tohanan'ny Amerikanina indray. Dia ady tsy fankahitana trano rava daholo, tanàna efa ngeza be, efa mba niorona daholo ny trano. Olona niadana teo lasa nilefa daholo, nanao sesitany nakany Allemagne, nakany Frantsa sy ny sisany daholo ny ankamaroan'ny olona. Tsy mita hohanina, tsisy mangazay misokatra, tsisy rano mandeha, tsisy jiro mandeha, tsisy mpivarotra. Dia mba hitrereto ny fomba iainanao amin'izany. Dia reraka ny fon'ny olona fiandrasany ny zavatra ho avy no ny firondroan'ny inona ozy izy, ny ranomasina sy ny fanonjany. Dia hita io aty amintsika ataontsika mbola milamindamina raha oharina any amin'ny firenena hafa any amin'ny toerana tsirairay avy any. Fa any amin'ny tany mandroso koa dia mitebiteby sy matahotra daholo koa ny olona isan'andro, satria dia misy bomba mipoaka foana ary, misy olona voatifitra koa ary. Na dia olona ambassadeur zao aza ny Sovietika tany Turquie tonga dia nitifiriny zalahy fotsiny tao maty, vita ny anjarany. Le olona mitifitra koa nefa ny tsirara iny na tifirina ho faty koa izy. Misy ny sasany andro fety krismasy iny dia misy camion be avy any nefa olona fotsiny eran'ny tsena. Tonga dia miala an'le camion dia hoseny daholo le olona rehetrarehetra metsena amin'le krismasy iny. Zay maty any maty. Olona tsisy marary zany. Zany ny zavatra misy. Neto amintsika moa dia malaza dia ndreny fanafiany dahalo tanàna anankiray. Fokon'olona manenjika dahalo dia tsy akitsitsy fa zay azo dia vonoina. Zany ny zavatra misy. Iainany zanak'olombelona amin'izao fotoana zao ary dia miororo daholo, miororo daholo. Dia misy an'ireny le juste pour rire reny moa dia toy zaraha ampitahoran'olona fotsiny. Dia manao akanjona musulman reny izy, lamba fotsy be reny, dia manao saron-doha, dia mitondra sakosy izy, dia manaitra olona fotsiny no ataony. Dia tonga dia manatona anao ohatr' zao izy dia mijery. Dia io le vazaha sy ny namany zany mijery anazy dia mitana azy hoe musulman. Dia ozy izy le musulman hoe salam alaikum. Dia zalahy reto mamale bonjour, hello. Dia izy mitondra cartable le sakosy lanjaina an-damosina re. Tonga dia alainy le cartable dia atsipiny aminazy ao, wala kibara dia atsipiny le kitapo, bomba, sady lasa izy milefa. Fandosirana izy mianakafo tao amin'le toerana teo. Nefa tsisy bomba akoriny iny. Le zalahy anankiray ohatrany hoe mba makamaka rivotra mare masay eo izy zany, petrapetraka eo, dia io rano be eo. Tonga avy any dia bomba dia natsipiny tao fa
tonga dia niazakazaka zana plonge any anatin'le rano any tonga anatin'le rano izy nitodika ory zao hitan'le musulman nitsoka vao makizy nanao akletika koa satria hoe raha mipoaka iny ka mba manao akletika dia vosa tsy vo afa raha vao mitrangetony lohako mety potika etony natodohako mbola laza izy manao akletika tsisy ininina kory zany hoe tena miaya sy matahotra sy mitebiteby mihitsy zany ny olona dia na itsika ary na mandeha alina ohatry zany dia mitebiteby sa tsy mitebiteby dia mitebiteby fa hoan'ny olona manan'Andriamanitra moa iny andrarina izany koa dia lasa izy mandeha ka io firondroan'ny ranomasina io zany a tena fa ao anatin'io mihitsy ny firenena iran'izao tontolo zao tena mirondrona sady tena manonja ary le olona amin'izao fotoana zao tena efa olona ohatrany hoe maimbomaimbo raha zany daholo ka raha vao misy zavatra anankiray mitranga dia efa fitsarana inona foana fitsaram-bahoaka foana misy zavatra mitranga dia fitsaram-bahoaka hitotona ny vahoaka maro trany mpitandro firaminana aza voenitsika afara ny tany mananjary tany mbola nataony vahoaka hoana koa tena tsisy tahotra tsisy ninona tsony le olona dia raha tsy misy lalàna matanjaka mihitsy amin'ireny ampiarin'ny fanjakana dia ho lasa fomba fanao fomban-drazana mahazatra eto amin'ny tany sy ny firenena koa izy ka afaka 200 taona any dia laza ny taranaka ny hoe araka ny fomban-drazanay dia fitsaram-bahoaka raha vao misy tsy mifanaraka any tany silamo any tany Iran sy sisa reny taloha raha misy olona tratra nangalatra na inona nangalariny na inona ka tratra dia tapahana ny tanany roa mba tsy hafahany maninona tsony tsy hafahany mangalatra iny tsony dia rehefa avy eo rehefa tapaka le tanany dia efa io ihany ny dokotera mitsabo anazy tonga dia dia efa tsabony izy mba tsy ho faty zany zon'olombelona mba tsy ho faty izy fa ny any sasany indray dia misy hatrany amin'ny fanamelohana ho faty tafahoatra loatra izy dia vonoana ho faty fa amin'izao moatra tsy dia misy firy tsony izy fa ny firenena matanjaka azy mbola mitazona an'izany hoe maso solomaso nify solo nify fa ifirondroan'ny ranomasina io sy ny fanonjany io zany ny heviny arabaky teny dia ohatran'ny ranomasina be fa tena ny zanak'olombelona sy ny fiainantsika amin'izao fotoana zao mihitsy ny eo anatin'io tena rondrona sy manonja io dia reraka ozy izy ny fon'ny olona farany dia jerevo koa na ao mitokantrano koa ary fa dia mirondrona sy manonja mihitsy eo tokantrano ady tsy fakahitana o tsy mifanaraka amin'ny fijerin'ny ray fotsiny dia efa mandeha le feo mandeha le fietsika vao fietsika fotsiny dia efa fatany anankiray hoe misy zavatra tsy noro mandray aty fa efa mimonjomonjo ty dia efa tsy miteny dia efa tsy akiteny dia raha avy eo vao miteniny anankiray sy ny sisa dia miakatra dia mirondrona sy manonja ao amin'izay le feo sy ny ady tolona ao mifandroaka amin'izay ale za andeha tanako ady zay le firondroana ny rano tonga hatrany amin'ny fiangonana io ao am-piangonana koa komity tsy ny mpiangona fa ny komity koa fandramatra ao koa grototototo akanondro amin'izay raikitra ny akanondro miakatra ny feo mirondrona sy mifanonja ao efa avy eo mifamela indray day famela fa tonga koa zany any amin'ny koral rehefa tena me mandeha tsara le koral me milancer me milancer lancer lasalasa me malaza na le groupe koa lasa me mandeha tsara grrr manonja ndray ny ranomasina dia mifampigidragidra ao rava indray le antokopira misy miala indray tonga dia manangana aty indray zay nao manokana koa talentanay tsy alevonay raikitra ny ady manonja ao daholo ko misy koa zany hatrany amin'ny fianakaviana tsy mifandevo maty ranomasina manina daholo zany ranomasina manonja ao daholo zany any amin'ny fitondram-panjakana any ko gidragidra ko misy ko grototototototo ranomasina manonja daholo zany dia manina ny fon'ny olona ny farina ozy izy reraka fon'le zaza mahita an'le gidragidra sy nitsahatra amin'le tokantrano
reraka ny fon'la zaza marary fo za zao tena ateoriana voatra matsikaritra n'le izy fa mamanay rehefa tezitra izy tena olona saro-po be mihitsy ary olona marary fo izy rehefa tezitra izy zay voarainy eo na antsy na viliny na vilany na éponge any amin'ny tavanao iny raha tsy mahay miala ianao voatoraka an'iny ianao ary izy rehefa mikapoko ro zokokola ro ny hitako nokapohany fa tena iny le kitaina hazo iny tena tapatapaka mihitsy fa tena zany tena tsy mety tsy rarano mihitsy ianao faty io na tsy faty fa ianao manao adalàna sy madiditra ao tena daroka be de rehefa avy eo izy safotra izy rehefa avy eo de kosehana am'izay kosoka daoly am'izay ny rehetrano rehetrarehetra makaranomanitra mikosoka de afaka tsy haiko atsasakadiny nadiny ray izy vao miseny zay vao miverina ny ainy de zay izy vao tsy maninona intsony de rehefa nijereva koa ka io reny koa zany mbola zaza 7 taona izy ny maty ny reniny de nipetraka tamin'ny renikely izy zany de mety zay le hoe fipetrahany tamin'ny renikely zay mety tena namparary fo azy tamin'izy mbola zaza satria tamin'ny rainy zany tao dadabe mahiolona zany tao de nanambady indray dadabe mahiolona de izy ny zaza tao trano kanefany mety ny fifandraisana tao amin'ny fiarahamonina tao zany mety mafy be tamin'le zaza mihitsy rehefa lehibe am'izay le zaza narary mbola zaza izy zany de efa narary ny fony satria nahita ny gidragidra n'izy ray sy ny reny tao trano tao nefa le zaza kely de tsy nazaka ny fony narary ny farany fa noentin'ny mandramaty le izy zany le firondroan'ny ranomasina sy ny fanonjany eo amin'le tokatrano sy le fiainana zany de tonga any am'le zaza le izy de memarary le zaza fa le zaza tsy afaka manao ininona tsinona kino moa ny azonao tao zaza kely ve de ndeha nohatran'ny dadany sy ny mamany hoe tsy mety ataonareo ty menareo ino ndiany gidragidra tsy mahita an'izany le tsy afaka anao ininona le zaza kinao vao midrikinao ry mety voatefaka koa na voakapoka koa de miangonao pon'le zaza ao le izy de lasa marary fo le zaza mahita an'le izy zany le firondroan'ny ranomasina za aloha de mba mampirisika atsika ihany raha mba azo atao ihany raha azo atao hoe tena tsy maintsy hiady ny mpivady raha misy zaza kely efa tongatonga saina eo ataontsika eo amin'ny 10 taona midiny eo 3 taona miakatra amin'ny 10 taona raha tena tsy maintsy famony sy fampilelalela re aza mba atao masin'le zanakitsika reny le raha izy efa mianatra de veloha izy rehefa lasa mianatra any zay vao mifaninona oatrano zay vao mifampilelalela sy mifanaoana fa lasa ny zaza andao am'izay fa raha mbola ao le zaza tena miraikitra ompony mihitsy igny ary mafy am'le zaza mahita an'le reny ny vonoan'le rainy eo de mety ifa matika koa satria le rainy ny kelila kely iny ny reny ny ngeza be atototon'le reniny eo le rainy maharary mihitsy ny fony fa no tao le zaza tsy mataty mijereny zavatra ohatr' zany tsy mataty izy mba hitreretinareo nge raha mijeren'le film ataonjareo film reny hoe tena le eo mason'le zaza kely eo namonon'le rainy an'le reniny tena miady eo zany de le raha matoko zany tena midrikina tsy te alalina mihitsy tena rangaha koa tsy te alalina mihitsy koa de vitany hoe tena vono ifaty tsy raha koa na vonoko any tena nagiadrako mandra-pahafatiko ary satria efa samy eti-po am'izay de nefa eo mason'le zaza hitany tonga de izy tsy afaka na mitomany ary izy tsy hitany zay ataony fa tonga de ratra-po tena ohatran'ireny le nididina lamina reny ny fon'le zaza tonga de maratra be fa ianao tsy mahita azy ity velany fa mafy be zany nefany le firondroan'ny ranomasina reraka ny fon'ny olona miandry zay zavatra ninona ozy izy zay hitranga fa eo amin'ny lafi ny firenena ray manontolo zao tontolo zao raha misy zany ozy izy
dia zao ny zavatra raisany andiny fito amby roapolo ary amin'izany andro zany dia hitany zanak'olona ho avy am'raona mikery sy voninahitra lehibe ianareo ary raha vao miandoha izany zavatra zany dia miandrandraka asan-drato ny lohanareo fa manakaiky ny fanavotanareo izany hoe rehefa hitany masotsika zany zany ataontsika ady raisam-pirenena gidragidragidragidraeran'izao tontolo zao eo amin'ny firenena misy ianao eo amin'ny fiangonana eo amin'ny tokantrano amin'ny toerana misy dia misy foana zany korotana sy ady zany indrindraindrindra moa rehefa mba mandroso le fiangonana na mandroso le sampana anankiray a dia tsy mety tonga saina le mpitarika na le tompon'andraikitra ao hoe itsika mandroso ty iny mampatonga nyty miady mampatonga antsika mikorotana ato ty fa aloha raha nga mba hifandefitra aloha hifamela apetra ho any ivelany any ny ambipolo fa dia andao hiavanytsika fa raha fa miavany ianao milamina ny tokantrano be da be ny zavatra vitanao fa tsy mora nefa nyzany zavatra zany farakaraky ny anaovanao zavatra totsika zao narona ny fiangonana io nga io moramora ny tonga amin'io toerana io na dia tsy manarika ny zavatra misy aty ary a fantatro gidragidra be ny ady tao vao tonga ao fa mba tonga amin'ny toerana io tsika na dia teo ary ny ady na dia reraka ary ny fo dia nisy fiangonana mbola nivavaka ihany tao a dia mbola nivoaka mpandresy ihany tsika dia mbola etotsika hatramin'izao halleloia rehefa hitanareo zany ozy izy dia miandrandranareo fa kaiky ny fanavotanareo isandrato ny lohanareo fa naizany natsany aza misy zavatra maro resahanato avadika tsika ary amin'ny Matio ngeny ny resaka Matio 7:20 Matio 7:20 vakitsika manomboka ny andininy fahenina io hoe ny nanambarany Jesosy ny aravanany Jerosalema sy ny aviany indray na ny tany ny mpianatra ny andininy fahatelo Matio 7:20 ny andininy fahatelo ary miperaka teo tendrombohitra oliva izy dia nanatona azy mangingina ny mpianaka nanao hoe lazao aminay zay andro atonga izany ary zay efa matarana ny fiavianao sy ny fataperana izao tontolo izao dia manomboka ny andininy fahenina ary tsika mandeha satria ny Kristy sandoka sisy efa mahazatra reny andininy fahenina ary andre ady sy filazana ady ianareo ka mitandrema fa aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga izany nefa tsy mbola tonga ny farany fa izy firenena itsangana mely firenena ary izy fanjakana itsangana mely fanjakana ary izy mosary sy horotany ny tany samihafa fa izany rehetrarehetra izany ny fiandohan'ny fahoriana zany ve fa aminanina mbola andrasana sa fa tanteraka sady efa hiainana amin'izao fotoana zao andre ady sy filazana ady ianareo izy firenena itsangana amely firenena fanjakana itsangana amely fanjakana izy mosary sy horotany ny tany samihafa zany ozy izy ny fiandohan'ny fahoriana dia jereva ngeny zavatra iainantsika amin'izao fotoana zao efa hiditra ny taona 7 1 janvier misy ny orana sa tsy izy efa nahitan'izany ve tsika hatramin'izay tsy mbola nisy ane zany hatramin'izay manomboka novambra dia efa maninona ny orana dia efa miraraka ny orana desambra zany dia efa tsy fankahitana nefa tsika eto taninarivo tonga dia efa hatramin'izao zay zao nanivaka tato nandeha tary amin'ny tsatsyresy nidina tany ambany tany amin'ny tanimbaritsy tena maina tsisy ny orana hoe mbola vao manomboka ho avy ny orana mosary sisisy andre ady tsy filazana ady fa dia hiainantsika isan'andro ny atsika eto dia amin'ny teletsika mijery dia hoe nisy fitsaraham-bahoaka indray tary fitsaraham-bahoaka zany inona zany aty anay zany nisy daly nanafika indray tary nisy daly maty tary nisy tany filaminana maty tary aty zany maheno amin'ny radio no mijery amin'ny télévision fa misy fatim-behivavy anankiroa hita ary eny akatso fa amin'ny olona reny hoe zavatra efa mahazatra fotsiny reny fa reny efa filazana daholo eo ambany masotsika fa zao fiandohan'ny fahoriana ozy izy fa tsy mbola tonga ninona ny farany fa maninona hoe mbola tsy tonga le farany toizantsika le vaky teny vakitsika manomboka ny andininy
13 ka hatramin'ny 14 ndasy aloha andiny fasivy ary atolony any amin'ny fahoriana ianareo ka ho vonoiny ary ho alan'ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako ary amin'izany andro zany dia ho tafitohina ny maro ary fiampiampangasy ifankahala izy mpaminandro sandoka maro hitsangana ka mitaka ny maro ary noho ny abetsantsy fankatavan-dalàna dia mangatsika ny fitiavan'ny maro fa zay mahatratra amin'ny farany no vonjena ary hotoriana amin'izao tontolo zao ty filazantsara ty ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra vao tonga ny farany ho alan'ny olona rehetra ianareo noho ny amin'ny anarako tsy maninona fa rehefa alan'ny olona ianao alan'ny fianakaviana alan'ny manodidina alan'ny mpiara-miasa dia manatanteraka ninona zay zay nto hoe manatanteraka ny soratra masina zahalana rony eka efa voalazan'i Jesosy hoe ho alan'ny olona rehetra izaho noho ny anarany ka raha tsy mankahala ianao fianakavia koa ianao mpiaramonina sy mpiara-miasa amiko dia mbola tsy marina ny tenin'i Jesosy fa mpandainga izy fa ianao mankahala io ny manamarina an'izany dikan'izany rehefa ankahalan'ny olona anao nahavana aza tezitra aza malahelo aza mitomany misy ireny mpianakaviana anankiray tonga ho amiko tomany ina mampitomany ny vadiko mankala ny ravozako ny zopaviko ndray mandreliko fa manina anao no mankala iny vavaka ty amin'ny apokalypsy raha za anao a miala ray zany za tsy hiala fa manina ny tsy hiala za tsy maintsy mijoro a ka manina mitomany raha mijoro aona izy ny baiboly sambatra zenjena noho ninona dia aona izy izy tomanivy mifa ifaly ka mafy za zao faroany ndana many amin'ny mayolona ha anahirana azy zany ka raha hoetiko any an-trano anao zany dia ahoana izy madama izy io izy aho izosy io a atao inona ty zosy ndroany vatiny tsy ny fianakaviana sisisa dia ahoana hoalan'ny olona rehetra nareo ny amin'inona sisa fa ny olona nge tsy faly amintsika daolona mahita an'le fotsy manga fa misy ndray sasany tonga dia efa malala efa mandalo fotsy anao dia efa miresa iny apokalypsy ndraindray tsy apokalypsy ny teneny fa iny izy ozy izy iny mayolona ozy izy raha miteny hoe iny mayolona dia ina anao valy azy zao na valy anazy anarana malazy zany hoe ena ola malaza ratsy eny aka na ratsy na tsara anarana iny zany mato ny vavanao matonona any zany dia anarana iny zany dia zay zao mandeha makatio a dia zay mandalo amin'ny arabe rehetrarehetra asa angamba mbola matsiaro le collégium sy le tao amin'ny palais des sports sy reny gazety nivoaka sy tamin'ny télé reny dia vao mandalo dia fa iny mayolona ataony zareo mafy mba hoen'ny olona manodidina mba ho taitra ny manodidina koa mba hijery hoe iny dia maninona rehefa itsika ny mandalo dia voatonona foana le anarana mayolona ina modikiny hoe mayolona tondra hafatry ninona ny fanahy masina satria anarana iny zany dia ataovy mandalo ary ohatra hoe pisy coco raha misy miteny iny pisy coco natao hoe mandalo ko enina ko sisy hoe iny ko 5 tsisy vavan'ny olona misokatra zany nefa rehefa vao tsika mandalo dia manina vavan'ny olona dia io manga sy fotsy andalovantsika io anaovantsika io vao mandeha koa tsika tsy maheno koa nareo tonga dia misy manaraborabo manao hoe mayolona nefa tsy anaranao zany satria anarana malaza fa voafatana zay ahoalan'ny olona misy indray ny olona sasany vao mahita anao fotsy manga tonga dia ndefa sady ny maso mangarika ny molotra maninona potsapotsaka mihitsy tonga dia miakatra mihitsy ny pulsation hoe reny indray ka zay reny zay satria nahoana hotoriana amin'izao tontolo zao ty filazantsara ty vavombelona vao tonga ninona izy dia nidikan'izany ange reo letsika raha vao manao fotsy manga io fotsiny nataoko hoe satsabata fotsiny ary dia efa
fitorinany amin'le olona satria fatany hoe inoniny mandalo iny ka raha vao apokalipsy dia filazanan'izy filazanan'i Jesosy Kristy dia efa fitoriana amin'ny olona fa tsy tonga ny farany manino moa to hoe tsy tonga ny farany za lazaiko antsika raha Jesosy maty zomany no marina efa tonga ny farany inona zao tontolo zao ny Eglise katolika any protestant ny ataontsika fivavahana zandrany rehetrarehetra efa feno eran'izao tontolo zao na any amin'ny tany silamo aza any Iraka misy fiangonana katolika kristianina olona irakianina kristianina katolika dia efa malala hoe misy zany Jesosy zany fa Jesosy fantatry ny zareo dia maty tamin'ny andro zoma nitsangana tamin'ny andro alahady ka io le filazantsara ho toriana ka raha io ve no izy tsy efa tonga ny farany zao tontolo zao fa matoa mbola tsy tonga ny farany mbola tsy maintsy fantatra zao tontolo zao zany le Kristy maty ny levona ntsangana araka ninona ity zavatra omena antsika ity ary zay ny mahatonga antsika amin'izao fotoana zao jerevinareo tsara fotsiny hoe ny firenena Israely io fa nolazain'i Jehovah tamin'ny Jeremia mpaminany hoe io firenena io aharitra mandrakizay amin'ny mahafirenena aranofo azy zany dia zao ny zavatra misy io ny Amerikanina le firenena matanjaka be rantany no miaro ny firenena Israely io mba tsy ho ringana hatrany amin'ny fakany olonolon'le arabo manodidina anazy matanjaka be manodidina rehetrarehetra ireo dia nasian'Andriamanitra ny Amerikanina miaro azy satria tsy maintsy mijanona symbole io io firenena io mandrakizay dia ny firenena Israely rehetrarehetra zay na mino manaiky an'io Kristy lay lalana sy fahamarinana ka tsisy makany amin'ny ray fa tsy amin'ny alalan'ny Kristy na ny zao tontolo zao musulman na ny zao tontolo zao bouddhiste na zao tontolo zao kristianisme na zao tontolo zao hindoiste na trombiste zay lazana anazy tsisy makany amin'ny ray fa tsy amin'ny alalan'ny Kristy Kristy maty ny levona ntsangana zay le filazantsara ho toriana fa maty izy nitsangana araky ny soratra masina dia ny Amerikanina no miaro an'io firenena io Israely io fa itsika ty fiangonantsika ty koa zay nomen'Andriamanitra n'izany afatra izany koa itory an'izany eran'izao tontolo zao koa dia tsy firenena no nataon'Andriamanitra miaro antsika eo anoloany zao tontolo zao itsika zatao kely sy bitika indrindra fa tena ny tanan'Andriamanitra mihitsy no mitatana antsika hitondra n'io afatra io ka tsy misy mahakitika sy misy maharava itsika amen na dia atao hoe matanjaka be daholo ary ny hery sy ny fahavalo sy ny rivotra mitsoka rehetrarehetra fa mbola eto ihany tsika mbola io ihany tsika ary tsy miena ny herintsika fa miamatanjaka satria nahoana baiboly ihany laza hoe kely ny andohanao fa ina ny hafaranao izy dia jereva hoe taiza moa ny andehany ty fiangonana eto sabotsy atanan-drano ty fa sabotsy namenana iny deparany ingany ty ary tamin'izany ihany ny olona nivavaka atao ry fara sy ny ekipany aizy moa ry fara zao aizy ay ty ato ty kala tsy mikaozy mihitsy izy misitrisitrik firy vavy moa nareo fara tamin'le nanomboka tary amin'ny CG tary efa bavy dia roa sisa tavela mba nisy lehilahy ihany moa sa tsisy mihitsy efa bavy ny nanomboka dia tadido tsara mihitsy le miteny zareo izy izy nivadana zareo nareo reto ohatra mitapy dia efa bavy veranga nivavaka itsaky nianinao dia revirebe n'le mahiolon'iny fotsiny dia izy efa bavy zany nao dia nitely vavy eto dia nyray mitarika eto dia nitely vavy zany me nitoroteny dia nyray mitoroteny dia tsy haiko zay toritoriany zareo angamba fa dia mitoritory fatany ihany fotsiny le izy fa dia efa zay ihany natao tao dia fa aveo kivy le anankiroa kivy nyvadiny dia kivy roa sisa tavela ry zareo dia mbola ato moa nareo roa vavy sisa tavela reo zany zao mbola ato izy roa vavy zany jereo fa tena roa vavy zany zay kely zay ny natoany nefa jereo zao ny fiangonana ngezabe ho vita rehefa avy eo fa tena arabaky teny mihitsy hoe kely ny andohanao fa ina ny hafaranao izy dia meo voninahitra le mpanjaka ny mpanjaka halleloia dia mazava be zany io le lazay tao amin'liko atao hoe zay maharitra hatramin'ny farany ninona ozy izy no vonjena zay maharitra hatramin'ny farany
fa io filazantsara io tsy maintsy tonidika zany itsika zany misy herin'andriamanitra tsika tsy nataontsony hoe firenena amerikana na firenena sovietika na firenena zao matanjaka ny miaro an'izao fiangonana zao tahaka an'ireo fiangonana ny dehibe rehetrarehetra reo hoe ny foibe ny avy any amerika avy any eropa iny ny sasany avy any afrikana avy any azia any fa tsika miainga eto dia na dia teo aza reny fahavalo isan-karazany nezaka nanapotika sy nandravatsika reny a na ny tato anatiny na tany ivelany mbola mijorotsika sa ravo mbola eto tsika za ve dia efa endren'olombelona za ve dia efa lalan'olombelona betabery ny sasany netrehtra hoe rehefa niala izy dia dikan'izay izy niala zay a dia potika koa ny io fa dia mbola iny any tsika zay mihitsana eny an-dalana dia maninona dia mihitsana zay ondry very hita tadiavina hita dia miditra zay zanakadala tonga saina maninona verina heritiana zao zanakinina izy io zao ondry very izy sa zanakadala zanakadala izy tonga saina ny verina izy sa tsy ny verina ny verina tonga dinidiny nalefa ny hoe misokatra ny ary tena mbola resahany fa tena tsisy miala ntsony ty fa tonga dia lasy ty amin'ny 20 taona hatramin'ny farany zay zanakadala tonga saina mive satria le diny zanak'Israely mandroso sa miverina mandroso foana tsy haiko izy taona nyjono vavolombelona aloha na tonga dia nihira fotsiny fa tena ny di mandroso foana ary tsika ny tanan'Andriamanitra mihitsy no miaro an'ity fiangonana ity fa raha tsy ny tanan'Andriamanitra no miaro antsika efa tetotsika sa tsy teto intsony tsy raha zany fanafihana alefan'ny olona amintsika zany eny mety ny sofintsika tsy nare masotsika tsy nahita na vilin'Andriamanitra lalana atsika fa tsy nifanojo amintsika daholo reny resaka zavatra ataon'ny olona rehetrarehetra ireny fa raha izany no atao hoe hitany sofinao reny hitany masonao reny sofinao gambo ianao sanandro dia tena misaotra sy mideran'Andriamanitra foana hoe tena ay za matota vily eto mbola herin'Andriamanitra ihany ny tantanana halleloia amen fa raha ny herinao sy ny zavatra tonga amin'ny fiainanao sy zavatra atrehanao zavatra sedrainao efa tsy tokony hipetraka amin'ny toerana tsontsika tsy tokony ianao fotsy manga zany tsontsika fa matotsika tavela eto dia efa tsy herin'olombelona intsony zany fa mba maro anie ny olona miezaka maro ny tena manao arak'izay azony atao hoe mba tena irezista ihany fa lasa fa reny olona lasa reny koa mba betsaka koa ny te haninona koa te hiverina fa tsy tafavoaka fa na izany zany aza raha tadidinareo tsara le toroteniny farany le nataoko tsy haiko iny natany amin'ny fiangonana iny aty sabata ronga masatelo iny le hoe ho afahako eo ampelantanan'ireo fa na sy ireo mpaminany sandoka ireo ozy izy zay miazona ny oloko afahako eo ampelantanan'ireo ny fanaka ho votsitra ireo ka hiala eo ampelantanana sy ireo olona zay nanodikodina ny vahoakako ireo izy izy Jehova ka na voafitaka azy ireo dia ho asiko ireo olona ireo mpitarika ireo izy ho asiko fa ireo vahoakako ireo tsy maintsy ho votsitra ny ampelantanana dia ny démontrentsika teto vavolombelona teto zany votsitra tany ampelantanany ny heritiana tena votsitra fa tena ny fikiriny tao ary itsika reny miala reny no ataony zareo fijoroana vavolombelona any amin'ny any hoe lasa avocat du diable ianao zany hoe reto ary niala tony matanjaka tony ary niala tao fa lalorany zareo mifeta tsy maninona any zany tsy madity ary maro nefa voalalitra ny feta io lalorony any dia tena tsy afaka fa reo izy izy deo fa tsy maintsy ho afaka any reo olona reo oloko reo zay olon'Andriamanitra amin'ireny lasa rehetrarehetra voalalitra feta tsy madity reny tsy maintsy tafaveriny eto reny profony zany io heritiana ary izy tsy menatra izy hoe ty
voalalotra ny fetatsy tsy madity tonga fa raha nadity le feta nandalorana tany afaka tany sa tsy afaka tsy afaka ty ao izy izy afaka ka zay le filazantsara ozy izy torina am'izao tolo zao vavombela vao tonga n'inona ty io afatra hoetitsika io de ty fitafinanaovantsika ty zay mahatonga na iteny amin'ny ty taona 17 ty mandra-patapitry ny taona isa-tsabata tsisy intsony mbola manao akanjo rahe na misy fitafina na misy voninkazo na misy point ny ambony na ny ambany fa tonga diny de bleu roi ray manontolo tsisy fangarony afa-tsy ny fotsy zay mety haingokainginy ny ambany jipo fotsy daholo ny vehivavy tsy fotsy misy haingokainginy koa fa tonga diny de fotsy ray ny ray tahaka zay koa ny lehilahy ny ambony tsy misy fotsy misy haingokainginy mangamanga miaraka amin'ny samboady rehefa isa-tsabata samboady afaka mivita isan-kerinandro ao misy foana mifohy be de manao miaraka amin'ny samboady pataloha amboany bleu roi de rehefa sabata ny andro atao anatin'ny telo volana tsika farafahelany samy mainy zao toroteny zao tsika atao tokantrano sy ny fiangonana rehetrarehetra ao anatin'ny telo volana tsy misy tsony hoe tsy mitovy ny akanjon'ny fiangonana ray manontolo fa ohatran'ireny maramila nanome voninahitra reny ohatran'ny maramila zay hitantsika tamin'ny fanomezana ny maroboninahitra commandeur iny a mitovy daholo na ny akanjo na ny kiraro na ny afotsiny na ny couleurany ny satroka samy mena daholy samy manao gantanana daholy de nanao matso amin'ny aona moa le fatombona le matso iny hoe atolory de miaraka maninona miaraka manolotra atolory nanaovana ny trano fiangonana tonga de miaraka maninona daholo ny fiangonana miaraka manolotra daholo fa ny sasany manolotra ny tanany tsiso ny sasany miterik'io tsy miaraka zany tsisy maramila manao bingo manao inona bingo manao matso tovy daholo de miezaka zany tsika anehoanan'izao tontolo zao fa itsika mandeha de efa filazantsara vakin'ny olona vakin'ny olona torina efa fitoriana mandehandeha anao jiro mazava ao anatin'ny maizina mandehandeha anao de mividy akanjo tsika raha mividy akanjo tsika za zao mihitatsika mividy akanjo vaovao hitako hoe misy akanjo vaovao fa tsy bleu roi le izy na fotsy tena fotsy fa am'izao rehefa mividy de mividana tena atao tsara mihitsy tena ka zay pasteur tsy manam-bola hividianany marina tsy manana ianao fa aza manana finoana hoe tsy manana fa manana finoana fa ho tahin'Andriamanitra fa azo amen amen de hitatsika eo ny fandehany hoe tena zay tokoa le zavatra fiasan'Andriamanitra am'izao fiangonana zao itsika natao hitory an'izany filazanzara fa tsy tonga ny farany raha tsy voatory am'izao tontolo zao ninona ozy izy ny filazantsara de aona ozy izy lasa tsika maraparana an'ity afatra Jesosy tamin'ny Matio ty Matio 7:20 vakitsika manomboka ny 9:30 ary mianara ny fanoharana any amin'ny aviavy raha vao manariko ny ratsany ka mandravina dia fantatrareo fifakaiky ny lohataona dia tahaka izany koa ianareo raha vao hitanareo izany rehetra izany dia ao koa fantatrareo fifakaiky mby eo ambaravarana izy lazaiko aminareo marina tokoa tsy mba ho lany izao taranaka izao mandra-pahatonga an'izany rehetra izany ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona jereo tsara tsy mba ho lany izao taranaka izao mandra-pahatonga an'izany rehetra izany dia raisina amin'ny fiangonantsika na misy miala ary ao na misy manao zay fomba rehetrarehetra hanapitenantsika ary ao amin'ny alalan'ny tsao sy ny lainga sy ny fanaratsiana sy ny fanalam-baraka rehetrarehetra hoe zao na dia misy ary zany ozy izy ity taranaka mitoren'i Jesosy maty-tsasaky ny herinandro ity tsy mba ninona ozy izy tsy ho lany io mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao me voninahitra mafy ilay mpanjaka ny mpanjaka halleluia halleluia fa misy mampimeny ny sasany ny ala tato amintsika hony zareo de iza zany ny Jesosy nareo any anay le maty atsasaky ny herinandro ihany ka fa taiza ny hitanareo an'izany taiza ny hitanareo an'izany taiza ny alalanareo an'izany iza ny tory anareo sy ny ampianatra anareo an'izany
no tato ianao no miala nefa izany ihany no tazoninao mba menatra fa tsy zany moa no amonjena ka ilaza ianao hoe niala tao zay efa nidika zay niala tato anao dia ity fiangonana ity overy ny apokalipsy fa ianao le niala no vonjena nefa ny jesosy tananao le matinina ihany maty atsasaky ny herinandro ihany iza ny mpitarika anao ao olona taiza mpianatra taiza ary taiza nalalany an'izany tsy tato amin'ny apokalipsy ka raha nanaraka an'izany ianao dia iza no arahanao zany olona sa ny fampianarana ka raha fampianarana mbola tazoninao maty atsasaky ny herinandro ina ny alanao tato dia izy le olona hoe allô pastera fa olona loranay feta tsy madity reo manaraka anay ireo fa mody ho tazonina ihany ny maty atsasaky n'inona atsasaky ny herinandro fa izay koa nge mba mila fivelomany mba ho tatazanay indray ninona ny fanahitra sy ny mpahafolo-karenandreo dia ina ny zavatra mitranga tsy enany dia hita ihany le feta tsy madity satria le olona koa rehefa avy eo ahoana moa no omenanareo le izy fa tsy anaovana ny asa dia sahirana am'izay dia miparitaka am'izay dia menatra le olona te hiverina dia menatra ny hiverina satria hoe na hivava ary le devoly koa tena fetsy be tonga dia ntiasainy manao vava be mpiara-vavaka rehetrarehetra oy tonga ao am'izay mahita ny zavatra pira noho zay netreretiny hiverina menatra dia ina sisa natao mahamenatra le hiverina any fa aloha tsika nangana anankiray manokana fa hiala am'ity ny alantsika atao amin'ny fiangonana ity fa aloha nangana anankiray manokana indray tsika ho atsika dia ina ry notorianao dia ataonareo hoana nampitomboan'io fiangonana io ino no afatra toriana vaovao indray inona dia tsy tonga am'lazainy sasany hoe talata indray ny nafa ino misy ty ny andro sabata talata indray ny andro sabata zaho rehefa sabotsy ny andro sabata efa problème be ny amin'ny asa ka atao talata indray dia talata indray nao tsy asa tsy tonga dia gropaka tonga dia gropaka ianao dia mahatsikaiky le olona dia judaisme hébraïque zay indray no izy fa raha vao tsy eo dia efa very ianao ka tsika aloha za aloha mino fa tsy tsika no fitana amin'izany tsony zany amin'ireny zavatra efa enontsika amin'ireny débat atao ireny raha tsy avy amin'njosy ny famonjena ka raha tsy amin'njosy ty sy lovonjena zany ka izay koa ny baiboly misy milaza fa ny josy ny lalana sy fahamarinana izay koa ny baiboly milaza fa tsisy makany amin'ny ray afa tsy amin'ny alalan'ny fivavahana hebreika na amin'ny alalan'ny judaisme aizany misy an'izany fa mazava ny baiboly tsisy makany amin'ny ray fa tsy amin'ny alalan'izy jesosy kristy maty ny levina ntsangana araky n'inona soratra masina tsisy akoatran'izay any ny lalana ny ny jiosy ny ny hebreo tabataba zareo fiza ny azy ny mpanjakana jesosy say kaisara ny azy ny mpanjakana kaisara ny azy ny mpanjakana dia fivavahana kaisara ve ny mpanjakana dia izany no amonjy ianao fa tsy kristy zay lalana sy fahamarinana fa izany ny zavatra misy raha hitanareo mitranga zany rehetrarehetra zany ozy izy dia ao nozy izy mianarana fanoharana fa raha hitanareo zany akaiky ny fanjakan'andriamanitra eo ambaravarana kristy fa lazaiko aminareo tsy mba ho lany zao taranaka zao mandra-pahatonga an'izany rehetra zany lanitra sy tany sy ny tany no levina fa nyteny kosa izy tsy maninona tsy mba ho levina mihitsy na inona ho ataonao na inona ho ataon'ny olona amintsika ihany io jesosy torintsika io tenin'andriamanitra ambaratsika maty ny levina ntsangana araka ny soratra masina io mety ho levina ny ery mety ho faty ianao mety foana zao rehetrarehetra zao fa io afatra io izy izy mandrakizay ary mazava be ny azy ny teniny tsy ho lany zao taranaka zao mandra-pahatonga n'izany rehetra izany dia hitantsika tsara sady retintsika tsara arakaraky ny anatoton'ny olona atsika anapempon'ny olona atsika anaovana teniny marary sy fanevaivana sy ny fanevatevana isan-karazany mpamitaka devoly mpaminany sandoka voavitaka ao nareo sinsisa arakaraky ny amafisany zany ny amoronana tsaosilainga ireo hoe mpanonga-mpanjakana koa sinsisa arakaraky ny sisy zany vao mainka atsika miamaizina sa mimamiratra tena vao mainka mimamirapiratra fa dia raha tsy faly amin'izany ianao aza mitea halleloia amen
ary zay na tonga na ilaza maheno a daholo tsika atao tokantrano ato ny fiangonana rehetra na tia mpitan-dranomasina eto Madagasikara mandre ty afarity zay na tonga na iteny ilaza hoe atao vao mainka ame mamiratra io bleu roi sy fotsy anaovantsika io ho hitan'ny olona tsara de aseho tsara le izy ka raha vao metseny ianao na mahaizy ianao de hoe mba mividy akanto farafatsy mba manana anankiroa anao mba hisolosoloanao isa tsabata raha fa tena mavita moana hoe na za de efa andavanandro na de efa iony any fianako efa epistily toroina de efa fotsy mangany a fa beta be ny olona am'izao fotoana zao fa manomboka manao fotsisinina daholo koa efa manao bleu roi sy fotsy koa ny le olona ary le de volondroasinay farany tao zay aza de tena nilaza mihitsy hoe tena le tena collégium mino izy izy misy antoko politika izy ne manao fotsy manga ozy izy fa tsy atahoranay izy fa ne nareo izy mangirangirana be tena tsy zaka anay mihitsy efa voasina io akanjo ozy izy voasina de io akanjotsika bleu roi sy fotsy io zany a rehefa miditra ty am-piangonana de reny mivavaka reny tsika de amasinin'Andriamanitra foana io fitafiana io de mamiratra tsy zaka an'ireo fa na hafa rehetrarehetra reo amen halleloia de mahay resa fa zay tazoniko io teny io tsy ho lany io taranak'io mandrapahatonga ny fataperan'inona de itsika zany a tiako lazaina amitsy tsika zany tsy ho lany ty taranaky ty fa fa napetraka Andriamanitra ao de eo mandrakizay amaranako azy de ty tantara kely anankiray tena mariny ty a vao niseho voaingana resaka firenena nanao fifidianana ny Amerikanina de jereo tsara nanao fifidianana ny Amerikanina de i Donald Trump sy Hillary Clinton vehivavy no ny faninana raha ny sondage nandeha rehetrarehetra de io vehivavy io no tokony ho lany tao Amerika io Hillary Clinton io fa naninona io ny tsy lany fa ity filoham-pirenena Amerikanina lehilahy anankiray ity a na ny teny ataony aza teny efa fatena teny tafahoatra tsy tokony halany azy mihitsy fa naninona izy ny lany ny sarin'io de izao araky nambarako tamintsika tao ny Amerikanina no ataon'Andriamanitra miaro an'le firenena Israely io symbole hipetraka eo mandrakizay dikany zany de zao tsy anaiky mihitsy Andriamanitra hoe vehivavy no hitondra ho lohany ifen'le firenena Israely anina de inona vanivadika iny ny zavatra lasa ty Donald Trump ty no lany satria tsy mety amin'ny fijerin'Andriamanitra hoe vehivavy no ifehan'ny firenena anankiray satria tsy vehivavy ny lohany fa ninona ny lehilahy na de tao hoe tsy firenena voafiditsony ny Israely a fa io tsy maintsy mipetraka eo de tahak'izay koa itsika koa ity firenentsika ty koa ity fiangonantsika ty koa mbola misy lohany ao ary tsy maintsy lehilahy ny lohany zany fiangonana zany ka na iza hiala sy izy hitabataba eo tsy possible izy Dorcas indray lasa lohany fiangonana apokalypsy tsy possible tsony zany ary na iza hiala sy ny sady satria reny fiangonana ny ala reny manko zao lasa vehivavy koa izy de izy indray lasa inona ndreo zany ihany hoe izy indray ny lohany Dorcas ny ala reny tsy possible ny atao amintsika hoe ny lohany no vehivavy de Andriamanitra mihitsy koa zany manao an'izay hoe tsy ho lany io taranaka io marapatonga ny fataperan'inona fa roviana rehefa zany 9:30 ka hatramin'ny 1:70 fa ny amin'izany andro sora izany de tsy misy malalana de ny anjelin'ny lanitra azy ary na ny zanaka aza afa-tsy ny ray ihany fa tahaka ny andro ny Noa de ho tahaka izany koa ny fihaviany zanak'olona fa tahaka ny tamin'ny andro ny fony tsy mbola tonga ny safidrano ka nihinana sy nisotro ny olona ary napakabady sy namoaka ny ampakarina mandra-piaviny izay nidiran'ny Noa tao amin'ny sambo fiara ary tsy fantany mandra-piaviny safidrano izay nandringana ny olona rehetra de ho tahaka izany ny fihaviany zanak'olona ary amin'izany nisy roa lahy any an-tsaha ny anankiray ho raisina ny anankiray avela ary isy roa vavy manodidina ny fikisoam-bary ny anankiray ho raisina ny anankiray atao inona avela koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo zay andro iavian'ny tompo nareo nefa aoko ho fantatrareo fa raha fantatry ny tompotrano ny fiambenana amin'ny alina zay iavian'ny mpangalatra de niambina izy ka tsy namelany trano notamina koa miomana kosa ianareo fa amin'izay ora tsy ampoizinareo ny iavian'ny zanak'olona sariny zany de zao
raha vao mikipy masotsika io dia tonga ninona ny zanak'olona amin'ny andro iratany masony hoe tsangananao amin'ny maty ka dia miomana foana ry vaokan'Andriamanitra tsy hainao na raha-pitso na raha afaka pitso anao no faty fa san'andro dia misy olona maninona foana maty ary misy maty eo amin'ny tompo misy maty tsy ao amin'ny tompo misy mpiray fanantenana amintsika ray aman-dreny fa ray mpianakaviana izy mbola mpianatra teny amin'ny université izy tamin'izany zao izy efa mpampianatra any amin'ny université mpampianatra matematika any amin'ny université musicien ato amintsika izy tamin'izany fotoana zany efa mba nananana fofombady izy ary tsy haiko nefa nana zanakaray ngamba tamin'izany fa teryle mbola mpianatra dia mafy be le fiainana tonga dia nepitarabe teo amin'ny 67 teo avy teo amin'ny fohy be tsy haina tsy hitany lafa tena fa trop loatra le problème amin'ny fiainana voadonany tôbile izy fa izy voadonany tôbile io na tsy aro tena izy mieritreritra eo amoron-dalana ty mahatsiaro tena ty any amin'ny hôpitaly izy vao mahatsiaro tena dia nyresaka amiko izy tena zaho izy tsy hoe voadonany tôbile tsy fantatro hoe voadona sa nanina fa ohatrany zavatra mipoaka zany tamin'ny fiainako dia tsy zavatra eniko nandray tsy natsiaro tena ntsony za matsiaro tena hoe gaga hoe aiza ry azy zany jerena aty amin'ny hôpitaly fa ahoana izy nitondra ana taty tsy enony zany nitondra anazy tany amin'ny hôpitaly tsy tonga dia hoe sur le coup voadona sur le coup izany fa izy tsy maty fa torana dia any amin'ny hôpitaly any izy vao matsiaro tena raha tamin'izay izy zany maty dia tsy naino zao toro teny zao izy fa izy miaraka amintsika eto izy zao tsy naino an'izao izy zanan'izao tsy haiko telo sa efa efatra dia raha maty izy zany tamin'izay dia vita ka zay nihoratsy ampizinareo ny avininina ozy izy dikan'izay mila fiambenana foana ianao vao mivoaka ny trano anao zany dia tokony efa vita fiambenana alohan'ny atory ianao dia efa vita inona fiambenana ke raha fa mifoy ianao zany dia fa ao foana ka raha tonga ny fotoana hoe amin'iny ianao natory iny no nisy tôbile nitotona tao amin'ny tranonao dia maty tao anao vita fiambenana ianao tonga ny zanak'olona mitsena azy any amin'ny raonolanitra ianao ary tsika tsy tokony alahelo raha sanatria hoe misy fahafatesana fa raha ao amin'ny tompo ianao ny maty dia tena nifaliana ary no atao tsy ny fato no ifaliana fa hoe teko adindy afassureny mandrakizay fa raha sanatria hoe ao amin'ny fanaovan-dratsy ny adalana ianao ny maty tsy ny bebaka anao alohan'ny atory tsy ny vavaka anao alohan'ny atory no maty voky ny trano anao tsy ny vavaka maty tany an-dalana tany tandre fa ny fotana tsy ny bebahana tsy azahoana inona mihitsy fa melan-kely very ianao dia zay aoka iamina fa amin'ny oratsy ampisinareo ny avininina ozy izy zana kolona dia amaranako azy 5 ka hatramin'ny 1 iza moa ny mpanompo Matio 7:20 iza moa ny mpanompo matoky sy manatsaina zay notindren'ny tompony ifehy ny mpanompo mba hanome azy hanina amin'ny fotoana samby re zany mpanompo zany raha avy ny tompony ka mahita azy manao izany lazaiko aminareo marina tokoa tendreny ho mpanapaka ny fananany rehetra izy fa raha manao anakapo izy zany mpanompo zany ratsy fanahy zany ka manao hoe maharitra ela ny tompoko e ka dia mikapoka ny mpanompo namana izy ary mihinana sy misotro amin'ny mpimamo dia ho avy ny tompony izany mpanompo izany amin'ny andro zay tsy apoiziny sy amin'ny ora zay tsy fantany dia ho tapahana roa izy ka homena anjara any amin'ny mpiatsara velaritsy any no isy ny fitomanina sy ny fikirtroanify zao ny hevitry ny zany misy lolona be da be eto manana missionnaire tsika paster evangeliste misy dorcas eo misy diakonao misy samartanao misy filohan'ny sampana daholo reny zany nitendrena hiandry ny ondry anao ny asa amahana ny ondry dia ireo olona reo ozy izy raha manao zany araka ny tokony ho izy na lolona izy zany na mpanentana izy zany na diakona izy na dorcas na missionnaire na evangeliste na paster zay toerana misy azy mamahana ny ondry mitaiza azy arak'izay tokony ho izy fa tsy mikapoka azy ino midikiny hoe mikapoka mitoroteny eto fotsiny nataony sasany amelezana ny hafa mba hakivy ny hafa mba hampisavoritaka ny hafa dia miteniteny zay tsy tokony tenenina eto manao an'izany fa misy reny sasany tena mamahana mpitiavana dia lany andro lany fotoana reraka ny mandeha tongotra mandeha bisikleta mandeha moto ny ambany voatra lavitra any mamahana ny ondry raha misy mpanompo an'izany ozy izy dia tonga ny tompony amin'ny ora zay tsy apoiziny
ka eo ampanaovana azy samba re zany mpanompo zany raha avy ny tompony ka mahita azy manao izany lazaiko aminareo marina tokoa tendreno mpanapaka ny fananany rehetra izy amen raha manao anakapo izy hoe tsy velivelesiko mitoryteny any daholo reto tsy raha koa na mazava zany na miaina ny fiainam-panahany reo na mitombo reo fa tsy raharahako fa de zay ataoko ihany ny ataoko zany olona zany koa ozy izy de hitan'Andriamanitra koa zany de miomana koa zany miomana koa zany fa amin'ny ora tsy ampoiziny no aviany tompony amin'ny ora tsy fatany fa ho tapahany roa izy ka ny tongony sy ny kibony anankiray atsipy ary amin'ny lavaka tsy hitanono fa ny lohany sy ny tapany ambony atsipy any amin'ny fitomanena sy any amin'ny fikotroan'inona zany ny fa miatsara vela tsy fotsiny zany mody manao fitafiana mpivavaka mpitarika ty loha ty nefa tsy mamana ny ondriny de samy mifidy ny anjarantsika tsika fiangonana amen aiza ny toerana misy anao mpanompo tena manao ny asanao ve anao mamana ny ondry araky ny tokony ho izy sa mpanompo miatsara velatsy ka de mikapoka ny ondry mihinana ny sakafony koa ary de tsy zavatra mandroso amin'ny fiangonana fa samy hotsarain'Andriamanitra daholo tsika fa zay mpanompo manao an'izany asany zany tena manao mahavitany azy tokony tsika eto angeso vao mirafy ty fiangonana ty de tsy maintsy atao inona daholo reto lamaka reto aorona sa tsy aorona mbola mamafa mbola mangorona ny décoration rehetrarehetra aisaky ny sabata de tsy maintsy zay efa fanompona daholo zany fa tsy hoe tongeto tsika de efa miperaka toro fa mbola na miperaka daholo reny balona fotsy manga sisa reny ny asa mandeha ty sy ary manao fiangonana manao asa soa dorkasy reny zavatra ataotsika reny izy daholo reny amin'ny ora tsy ampizinao ny aviany tompo dikan'izany amin'ny ora tsy ampizinao mety maty anao sambatra ianao tsy aritra zao problema sy fahoriana sy ny hafanana ato amin'ity fiangonana ty zay mandeha zao de tsy maintsy kobakobaka foana isaky ny mivavaka fa tonga de efa mahazo mangatsitsiky ianao any tonga amin'ny fitsanganana amin'ny maty voasoratra boky ny fiainana ranao sa tsy ao ny anarany ianao ny sambatra indrindra meo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka tsangantsika ivavaka marana amin'ny fotoana ary fa tena miandry zany mpanompo zany koa ny tompo hoe izany mpanompo tena manao ny asany tena mitory mamahana ny ondry arak'izay tratra rehetra izy zany fa aza am'izay raka izy fa aza fa tapitra ny toriteny fo daholo ny ankizy fa tapitra ny toriteny vavaka tsika ary Jehovahandriamanitra eo hoy ny soratra masina hoe 70 taona na 80 taona raha tahiny mateza ny andronay mampianara anay anisa ny andronay migadona tokoa tompo ny taona vaovao misaotra anao zay ny amin'ny fitahina sy ny fanambinana zay nomenao nay nandritry ny taona rehetra iny ka anaovanay jery todika indray zany amin'ity taona vaovao ity ka ametrahanay ny indicatera ny fiainanay hoe 4 kilometatra ny vitanay tamin'iny taona iny ary 4 no ataonay amin'ity taona ity indray misaotra ny amin'ny hafatra zay nomenao anay tompo fa dia mirondroana sy manonja tokoa ny ranomasina reraka ny fony olona no nitahotra sy ny fiandrasana zay zavatra ho avy fa izahay zanakao kosa dia tony ary tsy mba reraka ny fonay satria manana n'ilay Kristy zay mpanasitrana sy mampitsahatra ny onjan-dranomasina eo amin'ny fiainanay izay ho isan'andro raha alina ny andro dia matory izay mazava ny andro dia mifoha izay manao ny asa mandrarahanay mandray ady sy filazana ady koa izay isan'andro misy ny firenena mitsangana mely firenena fanjakana mitsangana mamely fanjakana renay zany mosary na eto amin'ny firenena azy dia misy ny kere misy ny rorotany any amin'ny tany samihafa any fa izay nefa dia ohatran'ny navahanao manokana ka tsy mba nianjata taminay zany satria hitanao ny azakazaka zay nataonay ny fanompona zay nataonay amin'ny fotoana rehetra zay nitendrenao anay anatanteraka izany koa dia na dia maro aza ro loza tao amin'ny fiainanay dia navilinao lalana izay tamin'ireny loza reny ka tsy nahita maso akory ny aza ary na dia tony lonay ary zany dia nafahanao tamin'izany koa izahay koa dia misaotra raha eo fa laza ianao fa tsy ho lany tokoa izao taranaka zao mandra-pahatonga n'izany rehetra izany mandra-pahatonga ny fahatapaperan'izao tontolo zao
ko dia nilaza ianao mba hahafahanay miambina fa amin'ny ora zay tsy apoizinay tokoa ny aviany zany satria na ny zanaka aza tsy malala fa tsy anao ihany Jehovah Andriamanitra ray eo ko dia ampahirezo hatrany ny vaokanao mba hanana maso lavitra iray fo iray saina hifankaty ary atoky hijoro hatramin'ny fahafatesana tokoa ka raha tonga ny fotoana zay ampanenona ny trompetra ka niraka ny anjelinao anao hanango ny an'olombo fity amin'ny vazantany efatra rehetra tsisy na dia voambary ray aza aminay ho latsaka an-tany izahay sy ny zanakay sy ny zafinay rehetra ary ny ray aman-dreninay ko dia atolotra ianao ary Jehovah ny dera sy ny atsa sy ny voninahitra mandrakizay izany vavaka izany dia angatahana sy tononona amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy maty ny levona nitsangana araka ny soratra masina raisoary ny tsodrano avy amin'ny tompo ary Jehovah dia niteny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanao taminy hoe izao teny izao no entinareo mitsodrano ny zanak'Israely hita ianao ka hiaro anao anie Jehovah anandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hamindra fo aminao ampamiramidratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hanome anao ny fiadanana amen amen saba Jehovah sy pastera mayolla sabar Jehovah sy pastera mayolla sabar Jehovah sy pastera mayolla Andriamanitra avokoa tsika tsiraiavy, berapa tempat, berapa tempat.